Kai vavakai sejarit. Mula fali misoda semtirar makalasa nondai sairi ande mantra raisana karfana imaslu. Fan menauti asa puci marai na tindai sai ande ni fapianara. Sodano sai fa ande mantra miatsul. Manda kariva yano. Aptana famjena sai fa fitaina tamni ni Abraham. Arti matuk sai fa isan fitaina yosan pola yainan fianguna nau akitin. Ko dia tayuni fianguna nau ri Jesus. Bau fiangunan antano fitainau kahayapitan fitainau am hafayan ku ufise wong funnaitro bau faful bil naundrin itom titan dasanaiti yamne nara Jesus Kristus no kata naisani amen. Ni fapianarana zay aturitsika androany dia ni Genesis toko faharoa ambin'ny folo andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra. Toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hoy Jehova tamin'ny Abraham, mandehana miala amin'ny taninao sy ny havanao ary ny tranony rainao akany amin'ny tany izay asehoko anao. Dia ahatonga anao firenena lehibe aho sady hitay anao sy ahalehibe ny anaranao ary ho fitahiana tokoa ianao. Ary hitay izay manisy soanao aho fa hanosona izay manosona anao. Ary aminao no hitahina firenena rehetra ambonin'ny tany. Erandeha Abrahama araka izay efa nolazain'i Jehova taminy. Amen. Voalohany indrindra, raha jerentsika ny bokin'ny Genesis, dia hita amin'ny toko 2:12 voalohany tantaran'ny olombelona voalohany, fiandohany, ny fombany ary ny toetrany, indrindra ny faharatsiana ny fikimina tamin'i Jehova izay namorona azy ho mpanjakan'ny zavaboary rehetra. Izany faharatsiana izany manapirofo fa ilaina ny famonjena. Satria ny ratsy izay noraisiny olombelona dia nametraka takaila lehibe teo amin'ny voary manontolo. Ny toko faharoa ambin'ny folo kosa dia manambara ny tantalan'ny olona manokana voafidiny ave izay anomana ny famonjena izao tontolo izao. Tao amin'ny taranak'Sema no nanomana ny aveny famonjena tamin'ny fidianany any Abraham ray firenena rehetra ambony tany. Tanan-dehibe ray eo Mesopotamia no nitoeran'ny fianakavian'i Abraham, tao Ora, izay antsoina koa hoe Oran'ny Kaldianina, ary io ny tanàna nahaterahan'i Abraham. Amin'ny mahatanan-dehibe azy dia maro ny olona ny fanerasera tao. Tsy azo lavina noho izany ny fisia fivavahana maro tao indrindra ny fanompoan-tsampy, anisan'izay nanompo sampy ihany koa ny razan'i Abraham. Foko matanjaka na teo amin'ny harena na teo amin'ny fahefana nisan'i Abraham. Tsy nisy zavatra nampahory azy na nampanahy azy fa niaina tamin'izany izy ary tamanatao tahaka ny havany rehetra ihany koa. Olona efa voatokany ave i Abraham, noho izany dia masana eo anatrehany. Ary izany indrindra aza nisy tonany azy hiala tao amin'ny tanindrazany satria tsy tia nifangaro amin'ny mpanompo sampy intsony izy. Ny anton'izany dia mba hatateraka ny fikasany ave araka ny efa nanomanany azy. Dia nampahafantariny avy any Abraham aloha fony izy mbola jatovo ny mahatotoa azy, ka izy rery ihany tokony vavahan'ny olona rehetra. Asehon'ny Iavista izay mpanoratra izao toko izao, ny Iavista moa dia mampiasa ny anarana hoe Iave. Asehony miharihary amin'ity toko ity fiantsony ave olona manokana manatanterahany fikasana. Miantso olona manokana hanao ny asa ny ave. Koa fomba manao ahoana ary ny antsony Abraham? Inona kosa ny nataon'i Abraham teo anatrehan'ny antsona azy? Ary mitondra inona ho azy zao tontolo izao ny fiantsonan'i Abraham? Ambara-panoratra tokoa fa ny fanekena fiantsona dia azahoana fitahiana manerana izao tontolo izao izany fitahiana izany. Koa moa ve
ny olona voatsy manokana ankehitriny tena afaka mampita ilay fitainany menan'ny Abrahama ho an'ny hafa ihany koa. Ny fiangonana amin'ny mahavoafidy azy, inona no ataony ao anatrehany manodidina azy? Moa mitondra fitaina ho amin'ny firenena malagasy tokoa va izy? Mampiseho ny mahafirenena voafidy azy ka afaka manitatra izany ve fiangonana eto Madagasikara? Manana andraikitra lehibe amin'ny fanitarana ny mahafirenena lehibe azy fiangonana ankehitriny. Eto ary dia lazaina fa ny fiantsonan'ny Abrahama mivantana dia hita ao amin'ny 1:voalohany ka hatramin'ny 7 izay efa vakiana tamintsika teo. Nodidiny ave Abrahama mba hiala tao amin'ny tany razany, na dia tiany sy maminy aza izany, satria izy ny olona voatokana hanomezana fitahiana ho an'izao tontolo izao. Na dia izany aza ny zava-misy dia efa natorony ave azy mialoha ny lalana sy ny tanàna izay alehany. Nambarany ave azy koa ny antony ny antsoina azy. Voafona ato anatin'ireo zavatra efa lehibe reto ary izany zavatra izany voalohany, ny ahatonga anao firenena lehibe. Izany hoe hisy ny firenena hovidiny ave ka Abrahama ndray. Izany firenena voafidy izany dia ho tonga firenena lehibe. Efa fampanantenana ny fidianana ny firenena Israely sahady voalazany ave eto ka Abrahama no razambeny. Izany dia manambara fa efa manomboka hatreto ny tantaran'ny zanak'Israely. Faharoa, hita ianao tokoa tokony meny ave an'i Abrahama ity mba hananany Abrahama tokoa fa tompony antoka ave amin'izay niantsony azy ka afaka manome izay rehetra ilany amin'ny fiainany na inona na inona. Fahatelo, lehibe ny anaranao. Izany dia fampanantenana sahady ny amin'ny firenena matanjaka ny Israely ka andre izay rehetra manodidina azy ho fantatra ny firenena rehetra ny lazan'ny firenena voafidy noho ny fitondrany ave azy sy ny fahatokian'ny vahoaka any ave. Ary fahaefatra farany dia ny hoe ary ho fitahiana tokoa ianao. Io dia teny manokana ho an'i Abrahama nefa tsy ho azy rery ny fitahiana fa ho an'izao tontolo izao ihany koa. Na dia niatso tahaka an'izany aza i ave dia miankina amin'ny Abrahama natanterahany izany rehetra izany. Koa satria ny fiantsony eto dia mila valina, izany hoe rehefa nambarany ave ny fikasana momba ny Abrahama dia anjaran'ny Abrahama indray manapa-kevitra na anaiky na tsia. Koa inona ary navaliny Abrahama fiantsona azy? Ambarany 1:4 mazava tsara fa nanaiky avy hatrany Abrahama. Tsy nisy fisalasalana tao aminy na dia kely akory azy. Izany fanekeny izany dia niporofony tamin'ny fiaingany avy hatrany. Tany mbola tsy hitany ary lalam-bola tsy nidiaviny akory no alehany, nefa dia nandeha izy no finoany sy ny fahatokiany an' Jehovah. Ny fahatokiany ilay niatso azy dia zava-dehibe tokoa taminy. Koa asa voalohany amin'ny finoana ataon'ilay ho rainy mino fankatoavana ny baikony ave. Nanana fanoloran-tena tanteraka i Abrahama, ary izany dia hita tamin'ny alany tao amin'ny tany razany. Nanana faharetana ihany koa izy indrindra ny amin'ny teny fampanantenana fa omena azy sy ny taranany ny tany Kanana. Anisan'ny olona nanana herim-panahy koa izy satria hainy ny taona sara vadiny alavrany ny atanterahany teny fikasan'Andriamanitra ho harainy firenena maro azy. Na dia efa antitra aza izy dia misy ihany fampanantenana fa hiteraka zazalahy sara vadiny. Somary gaga ihany Sara ary tsy nino mihitsy aza ka izany nahatonga azy ome satria olona efa antitra tsy tokony hiteraka koa izy. Tanteraka nefa teniny ave ka niteraka zazalahy Sara ary me anarana hoe Isaka. Io ny zanaky ny teny fikasana. Nanana finoana tanteraka ny ave izy ka niporofoiny tamin'ny nanolorany Isaka zanany tokany izay hany mpandova azy ho fanatitra ho an'ny ave tao an-tendry mohitry Moria. Izany finoana tao amin'ny Abrahama izany nahatonga azy hanadio ny fivavahana araka ny sitrapony ave. Izany hoe nesorony avokoa izay rehetra mofopofona fanompoan-tsampy ka ny sitrapony ave no nasolony izany ary nasandratrany ho ambony ihany koa. Ny mpandinika taty aoriana azy dia nametraka ny Abrahama ho isan'ny olona ambony indrindra amin'ny mpanitsy fivavahana no ny fahasahiana sy ny finoana ananany tamin'ny fahatokiany any ave. Izany dia manapirofo ny maha rainy mino azy. Niantso an'i Abrahama ary ave. Izany fiantsoana izany dia mila valina fa nanapa-kevitra amin'ny antsoina. Namaly izany Abrahama ka nanaiky avy hatrany
satria azony antoka ilainy atso azy. Zany fanekeny Abrahama izany dia nahatonga fitahina ho azy sy izao tontolo izao koa. Manao ahoana ary ny endrika izany fitahina izany? Koa satria naika Abrahama dia tanteraka avy hatrany teniny ave manao hoe aminao no hitahina firenena rehetra ambony tany, araka Genesis 2:17. Zany fampanantenana izany dia ahitana vokany roa. Ny voalohany dia fitahina ho an'ny Abrahama manokana, miantoa amin'ny Abrahama aloha fitahina, zany hoe omen'ny ave azy ny hery rehetra mba tanteraka sy alavrara fikasana. Ny faharoa kosa dia tsy ho an'ny Abrahama irery fitahina fa ho an'ny hafa koa. Tsy izay zany fa ny Israely izay olom-boafidy ny firenena voatokana ho an'ny ave. Fitahina maharitra fitahin'ny ave. Noho izany dia mahatratra ny olona rehetra tao izao tontolo izao amin'ny fotoana rehetra mandrapahatonga ny fahataperana izao tontolo izao. Zany fitahina izany dia teraka fahalebiazana sy fanavaozana ary fiarovana ho an'ny olona teny fikasana. Zany hoe ny fitahina dia manome fiainana, fahafenona, fahasambarana ary famonjena ho firenena rehetra, ny firenena indrindra ny firenena voafidy. Ny fanekeny Abrahama ny fiantsoana azy dia nahatonga fitahina ho azy manokana sy ny taranany ary ny firenena rehetra ambony tany koa azy. Zany fitahina izany dia maharitra ka mahatonga fahalebiazana, fiainana, fahasambarana ary famonjena ho azy zao tontolo izao. Mitondra fitahina ho an'ny hafa koa any amin'ny tany rehetra izay alehan'ny firenena voafidy ary tsy maintsy mampiseho izany mahavoafidy azy zany amin'ny manodidina azy. Anisan'ny nahazo fitahina vokatra ny fanekena Abrahama ny olona ankehitriny, indrindra fa ny fiangonana. Noho izany dia manana didy lehibe amin'ny fampitana izany fitahina izany amin'ny hafa ny fiangonana ankehitriny. Raha ny fiangonana Luteranina ny jerena dia anisan'ny nahazo ny fitahiny ave koa. Moa tena mampita ny fitahiny ave marina amin'ireo mpiara-belona aminy, ireo mpirefirenena aminy va izy? Manao ahoana ny fandrosoan'ny fiangonana amin'izao taon-jato faraky amin'ny 20 elantsika izao eo amin'ny fiainam-pirenena malagasy? Inona no asa vitan'ny fiangonana fanarenam-pirenena mba tanteraka amin'ny fitahiny ave? Raha ny fiangonana Luteranina malagasy no jerena dia anisan'ny mahavelom-bolo tokoa, satria mbola afaka manao fampitana fitahiny ave amin'ireo jentilisa marobe eto Madagasikara. Porofon'izany ny fitaran'ny fiangonana Luteranina maneran-dranonosy, eny fa na dia any ambanivohitra lavitra saro-dalana indrindra aza dia ahitana fiangonana miorina. Tsy ataon'ny FLM mampanjavatra ny manao fiofanana ireo mpitondra fiangonana, indrindra ihany koa ireo evangelista mba makilay amin'ny toerana lazaina hoe tany maizana. Ao koa ny fampianarana ireo mpitondra fiangonana mba ho matotra tsara sy ho masaka amin'ny tenin'Andriamanitra ka ho afaka hampita tsara fitahin'ny ave amin'ny hafa. Vokany, efa maro ny olona ny mandreny filazany tsara amin'ny famonjena. Manampy azy ireo koa fiangonana kristianina hafa, satria tsy ho vitan'ny FLM marera fitoriana vaovao mahafaly eto amin'ny nosotrazantsika ety noho ny fidadasana. Ilana ny fiaraha-miasa noho izany mba hiseho amin'ny voninahitry ave ka hahatonga ny fiangonana firenena lehibe eto Madagasikara sy ny firenena manodidina azy. Eo am-panatanterahana azy anefa dia maro ny olana misakana fitoriana filazany tsara na dia eo amin'ny saha fiangonana Luteranina azy. Raha eto amin'ny fiangonana Luteranina tatoato jerena dia miseho sesilany ny vokatry ny tsy fahaiza miara-miasa amin'ny samy mpitondra fiangonana, eo mitondra fiangonana sy ny kristianina, eo amin'ny samy kristianina ary indrindra eo amin'ny ambaratonga-pahefam-pitondrana samy hafa. Mifangaro ary santatra intsony izay tena tompo-pahefana, fa na kristianina tsotra izao azy toa manana fahefana handroaka mpitondra fiangonana. Ny pastora samy pastora ihany koa dia toa mifampiandany, tsy mifankahazo. Ary ny olana indrindra aza dia ity, eo amin'ny fanendrena ny pastora rehefa tendrena lahasany ambanivohitra dia ao ny tsy tamana, manao fomba rehetra hialana tany amin'izany toerana izany, dia sahirana ny fiangonana. Nefa eto ny fiantsonan'ny Abrahama, i Abrahama raha natsony ave dia tsy fantany akory ny tany izay alehany, fa ny fahatokeny ave ny nandehanany, ka tokony anana izany toetra tahaka ny Abrahama zany ihany koa mpitondra fiangonana, handeha amin'ny toerana lehetra izay alehany azy tsisy fepetra. Misy koa manao fepetra hoe misy jiro ve any, manao akory lalana any, misy sakafo ve any. Zany ny fepetra atao mpitondra fiangonana ankehitriny. Ka aoka isika manana toetra tahaka ny
Abrahama izay nandeha fiantsoana niantsoana azy, natoky any ave izy ka tsy nieritreritra hoe inona zavatra iseho aloha fa iaveriny tokiny tompony fiainany ka dia mandahatra fiainamantoloka azo miatoka. Raha samy mahafiaro ndraiky ny tsirairay ka manaraka ny rafitra ifampifehezany, de mino aho fa ho foana ny korotam-piangonana eto amin'ny fiangonana Luterana Malagasy. Tsy de velemba reny fa ny fiangonana satria anjadiany zany korotana izany, milanja banderole, milanja zavatra maro samihafa ho fanoherana fanapahan-kevitra zay ataony avy any ambony. Raha samy vonona ka mitana amin'ny mahazanak'Andriamanitra azy ny tsirairay, de voninahitry Jesosy Kristy no mamirapiratra ao amin'ny fiangonana fa tsy ny asan'ny devoly zay miteraka korotana tsy ahafahana mampandroso ny asan'ny fiangonana araka ikendreny Jesosy Kristy lo amin'ny fiangonana azy. Raha eo amin'ny fiainam-pirenena indray jereny, de manana anjara lehibe koa ny fiangonana, indrindra ny fanarenam-pirenena, manjaka ny fahajetlisana, ny fahatrana ary ny faharatsiana maro samihafa eto amin'ny firenentsika ankehitriny. Inona atao fiangonana manoloana an'izany? Maro ny karazam-piangonana misy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao, kanefa toa arakaraka ny fahamaroan'ny fiangonana vao maika manjaka ny ratsy. Tsy mahagaga izany satria misy ny fiangonana mitonona kristianina kanso manaratsy fiangonana namany fotsiny. Fomba iray ampiasay devoly anaparitahana kristianina io, noho izany dia tsy maintsy mirahina kristianina rehetra mba hampiseho ny hery izay nomeny Jesosy Kristy ny fiangonana, handresan'ny fahakalana rehetra. Misy fa hanorina kosa ny fankatiavana satria fankatiavana mampianatra ny tompo araka ny Jaona 3:20, 5:telopolo sy 5:telopolo. Ny firaisan'ny fiangonana nefa dia miteraka olana indraindray noho tsy fijery indrindra eo amin'ny raharaham-pirenena. Ny fiangonana dia ray aman-dreny mandamina izay manahirana. Najoro teto amin'ny Madagasikara rehefa FKM manano firaisan'ny fiangonana kristiana eto Madagasikara, satria io ny rafitra azo an'ny mifandray mpitondra fanjakana hatramin'ny taona 520 fiangonana efatra mitambatra ao. Moa ve reo ihany ny fiangonana kristiana eto Madagasikara? Raha tantara rehefa FKM jerena dia anisan'ny mahavelom-polo koa teo aloha satria voatazona tsara maharay aman-dreny fiangonana. Tsy nanoana firian-kevitra na olona fitondrana satria tsy zany no anjara asan'ny fiangonana. Tamin'ny taona 1970 anefa dia nisy ny fihetsiketsehana ara-politika eto Apinosy, nandrodana fitondrana nisy tamin'izany satria io no heverina fototra ny ratsy teto amin'ny firenena. Anisany andray anjara tamin'izany ny FKM, ka izy no nandamina fomba fitondrana ny raharaha rehetra. Nirodana fitondrana tamin'izany ary nitsangana ny repoblika fahatelo. Tsy vahaolana nefa ny fitondrana nisy fa vao maika tafahitsika lalana ny firenena. Raha avakoa io fitondrana io ary tafaviana ny fitondrana iray teo aloha. Hatreo ny lalay mpanahy hanoana firenkevitra sy akahala mpitondra ny fiangonana. Seho miariary zany tamin'ny fitsapan-kevi-bahoaka izay natao, fa lasa fahampelezan-kevitra ny am-piangonana natao fanoherana fitondrana tamin'izay fotoana izay. Tabaka tanteraka amin'ny maharay aman-dreny ny fiangonana fa lasa mpiandany amin'ny hafa. Raha tiana ny resafin'ny fiangonana anjara fanarenam-pirenena, dia tsy maintsy tazomina mafy maharay aman-dreny ny fiangonana ary tsy maintsy hita ao amin'ny samy fiangonana kristiana aloha firaisan-tsaina. Ny fiangonana dia tena Kristy, hoy Paoly amin'ny mahatena Kristy azy dia miray amin'ny Kristy, izay ao amin'ny Kristy dia olo-baovao izy. Noho izany dia tsy maintsy mampiseho ny maha olo-baovao azy ny fiangonana mba tsy tenena ratsy amin'ny voninahitr'Andriamanitra. Ny kristianina tsirairay dia tompony andraikitra amin'ity firenena ity avokoa, tokony hametraka izany amin'ny Kristy Jesosy izay tompony fahefana rehetra. Dia izay sy zay ry havana fampianarana izay natao teto. Ny manao fampianarana moa dia ny pastora Randriana Solozanô, mpitondra fitandremana eto Ivato aéroport. Vavaka isika. Mbola faly misaotra sy miderany mankalaza anao zahay ry Andriamanitra, satria mbola afaka nanao fampianarana teto, indrindra ny fiantsoana olona hampitaina ny fitahina amin'ireo jentilisa marobe. Sotranao izay noho ny amin'ny fiangonana izay naorinao eto amin'ity tanindrazana ity mba ho vavolombelonao tokoa. Koa dia ianao Andriamanitra no hiaro amin'ny fiangonanao mba tsy hisian'ny fifampiadanina sy fahakalana, fa ho vonona kosa
ny fitoriana filazantsaranao dia ny famonjena zay nataonao ho an'izao tontolo zao. Koa dia matoky zahay fa ianao Jesosy alohan'ny fiangonana no hitantana ity firenena ity mba hahatonga ny fiangonanao tokoa ho vavolombelon'ny fahamarinanao eto amin'izao tontolo zao. Ta io ireo mpitondra maro samihafa eto amin'ity tanindrazana ity, ianao nanome fahendrena sy fahalalana mba ahafahany tokoa miatrika ny fampandrosoana rehetra eto amin'ity tanindrazana ity ho araka ny sitraponao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatahana izany. Amen. Dia miandry ny fanontaniana avy aminareo zany. Ohatrany tsisy fanontaniana, miandry ihany aho zay apetrakareo zany amin'ity maraina ity. Afaka ametraka fanontaniana avatrany aoriana fampianarana izay te ametraka fanontaniana. Ahoana no ahafantarana ny iraka omena kristianina iray raha mahatsiaro antso izy? Ny fanontaniana zay hita eto dia ahoana no ahafantarana ny iraka omena kristianina iray raha mahatsiaro antso izy. Ny kristianina iray rehefa natao batisa dia zanak'Andriamanitra izy, ary amin'ny maha zanak'Andriamanitra azy dia antsoin'Andriamanitra ny kristianina rehetra hitory ny filazantsara. Ka ny ahafantarana azy dia izao: ny fanahy masina zay ao anatiny no mitaridalina azy ary tsy mamela azy hipetrapotsiny, fa mitarika azy hiasa hitory ny filazantsara. Tsy ny tenin'Andriamanitra ihany, fa na amin'ny fomba izay fiainana andavanandro ihany aza dia efa miseho amin'izany ny endrika ny fitoriana ny filazantsara. Misy azo fandraisana ve ny teny fikasana azon'i Abrahama sy ny azon'ny mamany lava? Misy ampifandraisana ve ny teny fikasana azon'i Abrahama sy azon'ny mama ny lava? Eny avy hatrany ny valiny, satria ny fikasana tamin'ny Abrahama ihany no tohizan'ny olona zay nahazo fiantsoana ankehitriny. Ilay fitahina tamin'ny andron'ny Abrahama ihany, iny no ampitaina, ka iny ihany koa nampitainy ny lava tamin'ireo jetilisa maro samihafa izay nanodidina azy, indrindra tany amin'ny faritra Akaramalaza. Ika tena misy fifandraisany ary mifampitohy. Tena mifanohy zany lay hatrany amin'ny andron'ny Abrahama, dia tohizany aty dia mitohy hatrany mandrapahatapitra zao tontolo zao io teny fikasana io. Iny dia mbola tohizan'ny fiangonana ankehitriny ihany koa izany. Mbola anjaran'ny fiangonana koa ny manohy fampitana izany fitahina tamin'ny andron'ny Abrahama, zany hoe ilay fitahina tamin'ny Abrahama zany dia manan-kery mandraka ankehitriny, ary manan-kery amin'ny mbola ho avy ihany koa mandra-piavan'ny tompo izany. Le anankiroa valena teo. Miandry zay fanontaniana tompoko. Alohan'ny fanontaniana aloha dia anazava kely ihany aho, satria raha fiainantsika ankehitriny jerena araka ny fanazavana teo dia sahirana amin'ny fiangonana, satria lozan'ny fiangonana miady an-trano.
Inona moa ny fitahina ho tafita amin'izany rehefa varina miady an-trano ny fiangonana. Mpitondra fiangonana samy mpitondra fiangonana, fiangonana sy ny mpitondra fiangonana, kristianina samy kristianina, fanipaka tahaka ny valalakarina, dikan'izany tsy mahatafita izay fitahina avy amin'ny Abrahama ho an'ny hafa izany. Manapaka zany, raha manao zany zany fiangonana dia manapaka ilay fitahina tamin'ny andron'ny Abrahama ho an'izao tontolo izao ankehitriny. Fomba atao hitarihana ny olona handray andraikitra sy hiorina amin'ny fiantsoana azony. Inona ny fomba atao hitarihana ny olona handray andraikitra sy hiorina amin'ny fiantsoana azony? Ny zavatra voalohany atao dia ny fampianarana ny soratra masina. Ka rehefa miaina amin'ny soratra masina ny olona, mahalala ny atom-pisiana ao amin'ny fiangonana ny olona, dia mandray andraikitra sy miorina amin'izany fiantsoana azony zany izy. Fa ny olona rehefa tsy mazava amin'ny soratra masina, tsy hainy le zavatra tian'Andriamanitra ho lazaina, dia tsy miorina amin'ny fiantsoana izy, fa mandeha amin'ny fahazarana fotsiny ihany. Tahaka ny fahazarana fotsiny ihany, dia rehefa mandeha mivavaka ny olona dia mivavaka. Ilaina zany ny fampianarana matanjaka, fampirenena amin'ny finoana, mba ahafahan'ny olona tsirairay miaina araka ny tenin'Andriamanitra, ka izay tenin'Andriamanitra izay no hiainany, ahafahany manatanteraka ny antso izay niantsoan'Andriamanitra azy hitory filasan-tsara. Dikan'izay ny olona aloha zany, ny fiangonana dia tsy maintsy miaina voalohany amin'ny filazan-tsara. Raha tsy hiaina le zavatra, tsy hainy manatanteraka ny fiantsoana azy. Zany hoe atao vaindran-dohanara zany ny fampianarana ao amin'ny fiangonana. Fa indraindray koa ny fampianarana tsy dia misy loatra amin'ny fiangonana, fa samy variana na mpitondra fiangonana, variana amin'ny ady an-trano, tsy hita intsony izay fampianaranao atao, fitsikirana maro samihafa no mitranga. Dikan'izay dia tsy miorina mihitsy ny olona, fa na ny am-panahiny aza dia lasa feno fikorontanana. Ny fiangonana dia mamolavola olona ho olombanona, fa tsy ho mpanakirotam-piangonana. Zay ny asan'ny fiangonana zay. Eny ary tompoko, dia ifarana ity fotoana ity dia misaotra antsika rehetra nandray anjara tamin'ny fanontaniana, ary dia mirarisoa ny fitahin'Andriamanitra ho amintsika rehetra, mba ho fiangonana vonona, savanina, hitory ny filazantsara amin'ireo mpiarabelona, indrindra ireo jetilisa manodidina antsika ny fiangonana, satria izany indrindra no nanondrahan'i Jesosy atsika hitondra ny famonjena, hapita izany fitahina izany tamin'ny andron'ny Abrahama. Mbola mitohy mandraka ankehitriny izany fitahina izany. Isika izay miaina amin'ny fitahina, miaina amin'izany dia afaka mizara tsara izany fitahina izany ho an'ny manodidina atsika. Dia misaotra antsika rehetra ny amin'ny fijerena sy ny fametrahana fanontaniana tamin'ity maraina ity, ary dia n'Andriamanitra rerany voninahitra. Mbola misy fanontaniana? Araka fijerinao ve pastora milamina tsara ny FLM? Araka voalaza teo, raha fijerika dia tsy milamina tsara ny FLM, satria ahitantsika ireo korotana maro samihafa any amin'ny fiangonana, any amin'ny synodam-paritany any. Misy aza fiangonana akatona mihitsy vokatra ny ady an-trano maro samihafa. Io zany dia ilaina ny avao foibe ny FLM mihitsy mahay mandamina ireny zavatra maro samihafa ireny, mba ahafahan'ny fiangonana tokoa miaina. Ary ny alamina koa dia tokony mba manaiky fandaminana
amin'izay rehetra atao. Fa raha teo dia raha fijerika azy le tsy milamina tsara ny FLM amin'izao fotoan'izao, efa talohaloha le izy dia mbola mitohy amin'izao, tsy vao tamin'izao ihany fa efa talohaloha no efa hita tsy milamina reo tamina am-piangonana maro samihafa izay hitantsika any amin'ny toerana rehetra eto Madagasikara. Zay angamba fa dia efa vita moa ny sorana fa anisana miendrika fanontaniana teo izay namarana azy isaorantsika Andriamanitra, isaorantsika ny amo fomba fijery dia mazava, izay no mahatonga amaly hoe fahitako azy aloha dia tsy milamina, fa mangataka amin'i Jesosy atsika mba hilamina. Saotra tompoko.
Fadeu yana Christi tunguna Anjamandika Saitandana Kamatahuda Riulu meluno Salutani Salutani Flyingana Potani Mambi Eva 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 Manahiranga Simi Shifiranga Kurutanga Kurutanga Ikfianga Nimulo Manahiranga Ikfianga Nimulo Manahiranga Ikfianga Nimulo Manahiranga